petraka tamin'ny Morondava tonga tany zay dia namangy an'zareo nahita azy tany Morondava tao anatin'ny fivoriam-bavaka séminaire dia gagabea ny ampy voalohany any izy nitako ny ariva sy ny ampitsony any izy sy hitako fa nanenjika tany amin'ny hôtely izy zay mipetrahana eny anakavy kely dia rehefa tonga tany izy niaraka tamin'ireo ankonany sy ny fianakaviany ny rahalahy dia nangataka izy fitondrana mambavaka hoe manana problème izy eo mofony nandray ohatra manempotra azy le izy tsy mahazo aina izy dia na natao mifametra tanana vita ny dinika sitrana soamatsara izy omaly ny zavatra nahavariana ny zavatra nitranga tomana gogogo be mivady miantso tarobiny amin'ny hôpitaly fa ohatrany nisy zavatra nangatsika be nandalo tao anatin'ny vatany nangatsika be ohatrany hoe glasy dia avy eo tonga dia mijanona amin'ny fony dia rehefa mijanona amin'ny fony dia fantatra hoe maty izy nampiasaina daholo reny le fanairana aranerinaratra reny vita daholo massage cardiaque natao fa tsisy fiatraikany dikan'izay velomany tany arabaina ry lanitra tomany le ramatony antso pasteratolo fa hitany tokony eto mamanta mivadika efa manasitaniny tompo raha zanaka ny manafaka anareo dia afaka tokoa nareo voaka dolo ny toko sy andiny ozy tamin'ny tena mitsotra aminao mijoreto fa tsy azo anaovana teny mivilana eto amin'ny alitara fa tsy misy finoana avy ety amiko na kely aza hoe am'izay hoe rehefa lasa izy zany dia ho an'Andriamanitra mivoninahitra fa raha ohatra hoe ka mbola tsy anjara ny mandeha atofo misofo ny telefôny osabrasiatany adombo nitaratasy rehetra ao amin'ny hôpitaly efa tomombana avokoa fa voakarakara ny taratasy anambarana fifa maty izy eo mpikenokenonana natsona tamin'ny antsotaroby ho an'ilay mitoetra misy izay fiandrianana mandrakizay voninahitra fa nanomboka mitohaka ny telefônina dia misy izy mivatany pastera ohatra nietsika kely ekikely mbola itehaka mafy kokoa ianao rehefa avy eo tonomoko ny anarany Daniel miverena mikoaka izy miverina ny fofonay olombelona soamatsara izy amin'ny fofona reko hoe tsy endrika le izy fantatra hoe tsy tena Jesosy ny tena hafatsika sakako tsara efa Jesosy miteny hoe tapataona faharoa pasteur Rodolphe fa afatondro maso anao zao le izy nisy faminaniana ny tenena ny mama ny docteur Johan Skoken tao ambadika tao zao ny lazainy rehefa afaka ozy izy rehefa anomboka Andriamanitra ampiasanao magaga pasteur John teo maro ozy izy ny karazana miracle sy zavatra goavana be ho ataon'Andriamanitra amin'ny alalanao pasaika izao misy zavatra lalovanao fa io miprofo izy izy rehefa maneho amin'ny famantaran'io Andriamanitra fa Andriamanitra anao zavatra mihoatra amin'izay izy ny zavatra nyteneny aza moa tena nilasa izy hoe hatramin'ny olona efa lasa efa tena potika azy mbola vitan'Andriamanitra zany ny teny nampitonena tamin'izay nanao amen ty resaka ity zany tsy finoa ty resaka ity tsy finoa aloha tena mazavaiko tsy finoako le izy satria rehefa niantso le raha matoa za tonga dia nampahery azy hoe maiza miolona dia miteny taminy hoe sitrapony nakany azy dia efa lasa izy fa raha velon'Andriamanitra ka mbola sitrapony atofo mitsofi ny telefônina zananao le atofo misofo ny telefônina reko ato anatin'ny foko hoe tsy nisy fona be fa za kosa rotony ny azona ny fahatoloko tsara fa taitra sabany any teo amin'ny asa fanompona
izay ka hatramin'izao nahazo fankasitrahana tamin'ny dokotera mpitsabo nanay le telefona miteny mpitsabo hoe ianao ve le pasteur Rodolphe fa mivavaka ho an'ilay olona teo eny tompoko mahereza pasteur fa tena Andriamanitra ny Andriamanitra Jesus name volangy tiapahery anao andro any arivo tiapahery anao andro any arivo oui andaso azavay kely tao amin'le vision dia zao lazay vovofo izy inao a zavatra hitanao nahita tunnel nidina lava be ao izy dia maizina be dia fa nanomboka ntsotsorika nidina dia nisy feo izy miteny hoe miverena dia ohatrany misy tanana sitona ozy izy napakatra manam-pivery koa anaty vatako amiko zay raisiko tepoka angezabe anankiray fa mity tapataona faharoa ty ninninona very rehetra teo amin'ny fiainanao sikaraba synytenika mijoro asa ty vao mafana ny vavolombelona anambara tamin'le vava zay nampiasain'Andriamanitra isitona fa nanidina mbola velona tay andoany arivo amin'ity tapataona faharoa ty sady hafa tombo maso anao Andriamanitra ny amerina amin'ilany zavatra alleluia atao anaty mangorisina tantarana an'olona izy mangorisina fantatro hoe velona an' Jesosy sika manompo Andriamanitra velona ianao teneno akaikinao ianao ny manompo Andriamanitra velona fenao mila mahafantatra hoe ahoana ny fomba fiarahanao aminy ao anatin'ny 15 minutes fotsiny dia koa kakasitraka androany tsy angataka ninninna fa androany ty akasitraka an'Andriamanitra fotsiny amin'ny fiagovana sy fiderana mba iza ny teo namako alleluia raisany matitoko faraky amin'ny roapolo hoe tanombokotsika tsy arotro le vavolombelona fa alleluia matitoko faraky amin'ny roapolo ny 5:5 ka hatramin'ny 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy fa noho nitany lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ny zavatra mahagaga zay nataony Jesosy io sy ny ankizy madinika ny antso kianjany tempolo ka nanao hoe hosana ho any zanaky Davida dia inona nataon'ireo mpanoradalàna ireo tezitra izy ka nataony hoe renove zany zavatra lazain'ireo dia hoy Jesosy taminy fanganana tsy mamaky teny mititeny zany to sy mbola mivakinareo ve teny manao hoe avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana tedreo fa milaza itreo manombo ny salamo fahavaliny 5:4 amin'ny salamo fahavaliny 5:4 misy tena mivaky toy izao avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny minono no nanorenanao hery noho ny mpandrafy ianao mba hampanginanao ny fahavalo sy izay te hamaly ratsy eprosakiady teny Jesosy dia nanome antony mazava ho an'ireo mpanoradalàna sy fariseo tezitezim-poana tsy mahafantatra ny dika teny izay voasoratra amin'ny baiboly izay soratany ozy izy azagaky nareo raha mahita ny zaza madinika ozy Jesosy azagaky raha mahita ny zaza madinika manao toy izany fa dinareo ve salamy fahavalo 5:4 ozy izy fa eo ambavan'ireo zaza madinika ireo nanorenana hery nanorenako hery noho ny mpandrafy alleluia mba hampanginana ny fahavalo sy izay te hamaly ratsy nanaitry Jesosy teto ny fariseo hoe manorona hery ao anaty fiderana Andriamanitra zao le izy tany amin'ny testamenta taloha avy any ivelany ny hery ao amin'ny testamenta vaovao avy ao anaty ny hery allo atsika tsara izy
dia ohatrany amin'ny testamenta taloha rehefa misy fiderana dia hitanao mihitsy Andriamanitra sy ny fombany avy any ivelany miditra sehatra manetsika ny tanana izy, manetsika ny heriny izy, manao izay zavatra azo metao izy mandritra n'ilay fotoana fiderana ohatra tamin'ny Josafata tamin'ny Josoa rehefa iraitsika isan'andro. Fa teto nanahirin'Andriamanitra anaty ao anatin'ity fanambarana ity dia ilay hery avy ao anaty aorina eo am-bavany zany hoe Andriamanitra mampitoetra sy manorina ny autorité ny fahefan'ny teninao ho maro-toerana ao anaty fiderana. Zany hoe ao anatin'ny fiderana Andriamanitra manorina hery eo am-bavanao zay zavatra teneninao tonga dia mitranga tsy maharety. Nasy idilandalina kokotsika ao Néhémie 9:10 amin'ny teny anglisy izy dia miteny hoe tsy miteny hoe fiarovana nasany najerentsika tsara Néhémie 9:10 raisiko ilay pasteur le Néhémie 9:10 raha misy amin'ny Baiboly amin'ny teny anglisy pasteur dia vakeo kely izy tsy mitovy midika teny sevitra izy amin'ny teny malagasy. Vakiko aloha amin'ny teny malagasy vetivety dia hoy izy tamin'ny mandehana ana matavy ary Solomana dia mba anatero anjara izay tsy manana zavatra voavoatra fa masonao amin'ny tompontsika ty andro ty ko aza malahelo nareo fa ny fifaliana avy amin'ny Jehovah ny fiarovana mafy anareo tsy fiarovana mafy anareo ilay izy ohatrany hoe hery ho anareo natanjaka ho anareo averena pasteur vakeo kely pasteur In Jesus' name. Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord. Neither be you sorry, for the joy of the Lord is your strength. Amen. Tsy fiarovana mafy arak'izay voalaza ilay izy fa hery ho antsika ilay izy fifaliana izay okosha varina ahoana no ahafahako miaina sy mitoetra ao anaty fifaliana avy amin'ny Jehovah. Voalaza Baiboly Baiboly ihany mamaly amin'ny Jakoba 5:10 misy marary ve ao aminareo aoka izy anatona n'olona misy faly ve aoka izy hira fiderana. Anisan'ny fanehoana ny fifalian'i Jehovah hita maso ny fiderana. Rehefa tena faly amin'ny tompony olona ray dia maneho izany amin'ny fiderana azy izy. Ianao zany tsy afaka tena ho perfecta na ara-dalàna na parfait ny fideranao raha toka tsy misy communion fiombolana amin'Andriamanitra ao anatinao ray zay. Tsy afaka tena hoe asoritana hita maso anakery sy tena hiasy amin'ny alalan'ny fideranao Andriamanitra raha tsy fankasitrahana sy fofalifaly maniraka anao anao an'izany. Allô? Nena dia laza fa ny fifaliana avy amin'ny Jehovah no hery antsika na koa fiarovana mafy antsika. Azany dia fanambarana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Néhémie ary no amafisy ny mpanao salamo hoe avy amin'ny vavany zaza madinika sy ny ankizy no nanorenanao hery midika hoe maneho ny fifalian'ny tompo ianao izay voalaza araka io teny io dia manorona hery eo am-bavanao ao anaty fiderana Andriamanitra. Zany hoe misy zavatra tsy hita maso ao anaty fiderana apetraka Andriamanitra eo am-bavanao. Atoro tsara tana manaraka tsara zay pasteur. Ao amin'ny tapany faharoa ao misy lamy fahavalon'ny faharoa Baiboly dia milaza ary Andriamanitra tena mametraka tsara amin'ny alalan'io teny io fa ny zavatra mitranga aorianan'izay dia zao mampangina ny fahavalo Andriamanitra. Zay fahavalo rehetra mijoro sy mitsanga ny ololohanao tonga dia ampanginy le hery ao anatinao ilay izy. Ary inona fahavalo mijoro tia maly ratsy sy anao izay zavatra tiano tanterahana ho fiainanao mijoro ao anatin'ny fideranao Andriamanitra olay tokana manorona hery manaka anazy. Ko androany sika tena hidery sekohoka amin'ny tompo ao anatin'izany fatakaran'izany. Zavatra manomboka orenao aorian'izay dia zao manomboka
mba azo hery le hery ao anatinao no aorona ao anaty fiderana. Aorona le izy dikany hoe fanorenana hery ny fifankahitanao mazava na amin'ny alalan'ny fisiny hery io zay ao anatinao miasa eo ny fiainanao. Alleluia. Ok anao hidera azy isan'andro, ok anao hidera azy amin'ny tezy loko ny vavanao, ok anao hidera azy amin'ny fanatitra ataonao, ok anao hidera azy amin'ny fifaliana, amin'ny fakasitrahana. Ary ny teny dia manambara amintsika hoe ahoana ny fideranan'Andriamanitra atonga azy mahakasitraka antsika sy atonga an'ilay fiderantsika ho sarobidy eo anatreny. Zareo kely azafady ny Hébreo, ny boky Hébreo Baiboly dia manazava momba an'izany. Alleluia. Hébreo 13:5. Ko aoka isika anatitra fanaky fiderana amin'ny alalan'ny an'Andriamanitra mandrakariva dia nivokatry ny molotra zay manaiky ny anarany. Hitanareo misy fanekenan'ny tompo aloha mialohan'ny fiderana. Ekenao fa raha voatonononeo io anarany io enjana be ny fanandratana azy eo amin'ny toeram-boninahitra sahazany mandriamanitra azy dia tonga ny ao anatinao isokatra ahitany fahalebiazatra manoloana ny fahakelezany zay mitranga rehetra manakana anao. Allo midika ny fanandratantsika azy avy amin'ny fo manaiky ny anarany. Ny teny amin'ny fanekena avy amin'ny vavanao anao fa izy dia ho fiainanao. Izy miasa tsy manao voninahiny mandrakariva. Ianao manana fiarovana mahery manana azy. Ianao miaina amin'ny fahasalamana avy any ambony. Ary ianao dia nataon'Andriamanitra ho fahombiazana velona eto an-tany. Manana ny anarany miasa ho fiainanao. Miaika an'izany eo anatin'ny fonao ianao ary tonga manambara fisaorana sy fanapim-piderana ho azy amin'ny fofeny fakasitrahana tanteraka amin'ny zavatra rehetra izay fanataonao anao. Ko mahitanao Andriamanitra manao an'izany zavatra izany hoe ninninona zavatra mitranga rehefa tonga fandraisan-dahatra ao anatinao zany dia lasa mijoro ao anatin'ny fahatakarana ianao mahita ny fahakelezan'ny zavatra mitranga manoloana ny fahalebiazan'ny hery zay miasa ao anatinao. Allo Alleluia. Mahita ianao an'Andriamanitra, mahita ianao an'Andriamanitra tily izy, mahita ianao an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mitranga. Tsy afaky no tanteraka ny fideranao raha tonga tsy Andriamanitra, tsy any amin'Andriamanitra zato isan-jato ny fifantohanao. Mekavy ianao ano any arivo aza mijery hoe inona le zavatra manakana tsy mety miala, inona le aretina tsy mety sitrana, inona le olana tsy mety miva, fa mijereno any arivo any Jesosy Tompo fa izy Tompo sy anefa n'le fonana. Mila mifijorotsika fahatakarana ny hery sy ny fahalebiazana manoloana an'io tranga io izy. Ary ianao mila mahita azy ao amin'ny fanotonao, mila mahita azy eo amin'ny fiainanao andavanandro, mila mahita azy sy mibanjina azy hiasa mahery eo amin'ny fiainanao. Tena hoe megavy fa izy ihany efa nampianatra antsika, izy efa nampianatra antsika teto andritra ny herinandro. Izy dia herinandro misimisy zay nisy lesona nomeny tompo hanairana ny ao anatinao. Ahoana io lesona io? Ahoana io lesona io? Io lesona io dia Andriamanitra tsy mijery ny devoly sy ny mouvement fa Andriamanitra any amin'ny côté manampy ianao izy. Tonga ny tafiditra ny sasakanana izy ao anaty sampoka eny sasakanana navela ny tranga fa rehefa mitaraina ny mpianatra nanampy ny mpianatra izy stop no ny mpianatra nampy tsara na tafiditra fa tsy hoe satria fa tsy hoe natahotra tafiditra izy dia mikorobaka mba hanaky anazy. Daso tehitra landala kokoa, tehitra landala kokoa. Andriamanitra zany teteny hoe zay mino miasa ataoko no ataony io. Ny finoana zany midiky fa ianao manao copie collé amin'ny Jesosy mitoetatra mifetihan-tranga sy ny fomba fanaovana an'ilay izy. Ny atao hoe finoana zany dia tadidio ny
fahafahana miaina ny finoan'Andriamanitra ao anatinao. Ahoana le izy? Jesosy tsy nijery ny fihetsiketsehany devoly, fa tonga izy anampy ny olona, anampy ny mpianatra. Ianao koa tia mianana zany fomba fijery zany. Tsy tiany ianao hijery ny fihetsiketsehany devoly, fa tiany ianao tsy ahita ninninina akoatra mifanatrehany tsy marety akoraha. Zay mahatonga ny boky ny Hebreo miteny hoe mibanjina sy mijery any Jesosy Tompo. Rehefa miamby ny fifantohanao, izy ny manefy ary izy ny tompon'ilay finoana. Menao avena rosa tsy mena. Ka problemantsika tamin'izay mijery ny devoly foana. Mafy ny fiainana ny tanisa zay zavatra mitranga. Tsisy volantsoro zao hoe tena nany ara-pakarariva raha ohatra mananiny dia mitondra io rapitso. Ny ara-pakarapitso koa mbola baraiko hoe teteny aminao mijanona fa aza mijery ny Satana miaso amin'ny fiainanao. Sarika ny masonao anaty fiderana anao ny mibanjina tsara ny Jesosy Tompo araka ny Hebreo 11:12. Aza mibanjina ny Satana, mitanisa ny asany, fa Andriamanitra dia tsy mifampiraraha aminy, tsy manakana izay tiany atao. Manampy anao izy, manome hery anao izy. Ny fahavalo sy ny asany dia samy tsy misy navelany andaitra na mpaninona anao akory reny. Mila mahita n'Andriamanitra fotsiny ianao. Sokafo ny masom-panahinao ahita azy miasa. Aza variana mitanisa olana na aretina na sakana. Ary tiako fantatrao fa ny zava-dehibe mila fantatrao no ny arivo dia zao miaraka aminao Jesosy, manohana anao Jesosy, mampahery anao Jesosy, miaro anao Jesosy, velona amin'ny fiainanao Jesosy. Atadioa tsy manan-kely tamin'ny sadraka sy mesaka sy vetina goa le hafa rehefa teo Andriamanitra. Na dia midedadeda azy, na dia midedadeda azy. Andriamanitra tsy nanakana ny lafory tsy midedadeda, fa kosa nanafoana ny heriny tsisy fitraikany amin'ny olona. Andriamanitra tsy nanakana amin'ny menarana tsy anaikitra ny Paoly, fa nanafoana ny heriny ny bozina tsy andaika ny Paoly. Voakaikitra izy ny sasany teny ngatsy vitan'ny Andriamanitra miaraka aminy manakana menarana tsy anaikitra azy, fa na voakaikitra azy izy tsisy fitraikany fotsiny le bozina fa izy sava tsara. Halleluja, halleluja. Zao ny asany apôstôly toko 20:7-8 nanantena azy zay karapaka. Ny tsara tsy marina atao am-pony ny amin'ny Paoly, totonoto zao todinaina. Marina ohatra ny ranalatsaky fa zao vabody babanao hoe apôstôleta. Fozy izy ny apôstôly Paoly ndray sy le menarana naifiny tsy nakasika azy le izy. Izy Andriamanitra tsy mijery sy mandalina ny asan'ny devoly, manampy ianao izy ambazanany ianao. Ianao no ivo ny fifantohan'ny tanteraka raha tianao fantatra zany. Sika ihany koa mila manianatra tsara ny misaina, mihetsika ohatra ny dadantsika eo amin'ny fiainana. Izy efa misarika antsika tsy hijery ny Satana sy ny mouvement, fa ianao sarihany mba hibanjina azy. Tsy hibanjina olana na sakana fa mijery an'i Jesosy Tompo sy mpanefa ny finoantsika miatika amin'izao tontolo izao. Mila fantatsika tsara misy dingana avo tian'Andriamanitra hitondrananao ara-patakarana ao anatin'izany teny izany, satria rehefa miorona ao anaty fiderana ny hery eo amin'izay izy. Rehefa miorona ao anaty fiderana ny hery dia voasakana tsy afaky no maneho ny asany ny fahavalana ka ny salamo fahavalana dia faharoa. Miseho miariary ny herin'Andriamanitra ary mahazo toerana eo amin'izay faritra izay ny fisehon'Andriamanitra azo sapahitana. Mahafinaritra ny maneho ilay teny sy fanamarana hoe rehefa deraina ny tompo dia mihetsika ny tanany. Zay nitoriako teto foana na koa midiny izy, fa tsy hoe rehefa tapitra ny hoe fiderana dia miakatra izy. Mbola ny zavatra mahafinaritra zao hoe mampifaly kokoa no mare fa manorona hery ao anaty fiderana izy avy ao anatinao ka tonga orohoro-tany mivaravara ny fonja ny vo ngadra tapaka tao anatin'izany fideran'ny Paoly sy Silas zany. Jereo ny asany apôstôly toko 1:520. Tsy hoe tao anatin'ny fideran'ny Paoly vao nidina hoe ny fotoana ny fiderana ny fotoana ny etsehan'Andriamanitra. Tao anatin'ny fotoana ny fiderana ny fotoana nanorenan'Andriamanitra hery tao amin'ny Paoly sy Silas. Ravoravo amin'ny Jehovah izy, tsy nina tokony hafaly azy. Izy ary mamantona alina be ny mpivoadrindrina ny fonja nefa izy nanao ratsy. Tsy tokony isy antony hoe atonga azy teny hoe
iterana andao ifana andao ivavaka satria izy ara sy hoe nangalatra mitovy amin'ny rehetrarehetra raha tokony hoe tsy tokony hoe voasarotra koa izy fanarovana fa raha tsy maintsy tafiditra mifonja izy dia zao tsy olana amin'Andriamanitra na tafiditra mifonja azy izy satria Andriamanitra tsy voasaka mifonja tsy manenina na voafatitra azo amin'ny tanany sy mitongony fa Andriamanitra tsy voasaka amin'ny fatorana fonja izy ao anatin'ny fifalian'i Jehovah isika atao hoe voninahitra azy fa lehibe izy ka metiko dia ray izy no mitantana amin'ny fiainantsika ny Silasy andao hivavaka dia me voninahitra azy vao nanomboka dera zareo nisy fanorena kely teo amin'ilay toerana nisehony voninahitran'Andriamanitra tsy Andriamanitra ny tadiavina atao anaty fiderana fa Andriamanitra dia raina dia manao zavatra tsy izy Andriamanitra tsy mijery na mandalina zay asany devoly ihany tiako fantatrao mpanampy ianao izy ila mihetsika eto azy sika eo amin'ny fiainana tsy mibanjon'olana fa mijery an'Andriamanitra amen misy atsika miasa avy amin'ny fanorena kely manova tontolo atombana ny fandraisany tsy azo sakanana misy etsika miasa avy amin'ilay fanorena kely ao anaty fiderana anova ny tontolonao atomombana ny fandraisanao tahaka ny Paoly tsy azo sakanana ao anatin'io ianao dia tiako ahita ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsy zavatra hafa saina tamin'ny andro Mosesy Eli mpaminany sy Mosesy ohatrany hoe tonga teo amin'ny ranomasina mena ry zareo fa niainga tamin'ilay olana ny finoana napitraka n'ilay vaolana tena mahasamihafa an'ilay izy satria ny antony Mosesy tonga dia mieritreritra sy misaina hoe tsy possible ratsy misokatra ny rano dia mandeha tany ny tongotra fa Jesosy tsy ohatra zany men Jesosy ny fomba fijeriny tsy mahita olana sy tsy mahita rano saka izy zany efa tena tonga dia hoe tsy miraharaha zay saka ny devoly any ohatrany hoe tsy misy mihitsy ilay izy amin'ny tompo fa zao na rano ninona tsy mila mandany fotoany mampizaranao io fa dia andeha amina fotsiny eny amboniny dia samiala atsakaretana zay miandro hitanareo amin'izay ny mahasamihafa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ny testamenta taloha miainga ao amin'ilay problème ny vaholana dika zay tsy maintsy jerenao anao io misy rano noho izany mila vahana io dia miracle zany ateo ny famahana n'ilay rano dia mandeha tany maina ny olona testamenta vaovao tsy zany tsy hitany testamenta vaovao akory hoe misy ny rano asakana ho azy ary io le fampianarana ao anaty fiderana tongatongavana androany mibanjina an'izay asasy toko fa tsy mijery olana aza vela anakana anao hoe misy maty tokony velomina na misy zaka ianao miaina amin'ny fomba tsy hota ao anaty fampiana mampitanga zavatra hitanareo misy antanatotra tian'Andriamanitra iakaranao eo nitilianao sy jerevanao zava-misy ary io fomba fisainan'i Jesosy io zay mahatonga anao tsy tao amin'ny lalàn'i Mosesy niteraka fa tao amin'ny fahasoavan'i Kristy rehefa amin'ny fahasoavan'i Kristy ianao ao ianao no mitazana zay mahatonga Jesosy niteny ozy izy hoe zavatany amboaka teraka Jesosy sy mpianatra natonga ny jamba na io nanota na ny ray aman-dreniny na ny razambeny mitady fanazavana miainga avy amin'ny olana anamarina situation maso mijery ny zava-misy miainga amin'ny zava-misy ozy Jesosy aza sy excuse le izy zao le zavatra tiako ampianarina anareo sy hitazanana ny zavatra mitrangotra zao tsy mila miainga avy any amin'ny excuse fialan-tsiny no fisehoan'le retina aza mitady zay antony akory fa io no mitrangotra zao dia mba hianehona ny voninahitran'Andriamanitra ny fomba fijeriny Jesosy zany rehefa mampianatra izy ao anatina tranga matapidalaka le dia zao tsy tia no hita akory ny fisian'le olana fa izy tonga eo dia vaolana mandehandeha aveny an-danitra azy mbola tsy nilamina ny sainy raha tsy misokatra aloha Jordana vao mandeha izy Selisy fa
Jesosy tsy zany ianao kristiana atao kristy ozy Jesosy eto amin'izao tontolo izao neozy izy no ahitanareo fahoriana raha zao tontolo izao jerena anao dia tsy ahita afa-tsy fahoriana nareo tia mitenena zao tsarozy izy mifandreseko za efa naresy zao tontolo izao dikan'izay ianao tsy eo amin'izao tontolo izao natao ahita fahoriana fa avy ao amin'ny Jesosy ao amin'ny kristy no mitazana n'izao tontolo izao sy ny fahoriana ninina mitraka fa natao trambokely izy nitafiandrivotra sy ny fa zao fotsiny le izy sy nanakana ny renitsisy eo fa izy aty amin'ny olona mba hiaro azy meriana sika fiosataledrazy ka ho anaty fiderana androany ty fiderana androany arivo ty fiderana amafana ny vision négative rehetra halleluja manomboka androany ianao tsy le karazan'olona mitena ino ty Moses David etretinareo ne zany fomba fisaina David nanan'io fomba fijereo koa zay no natonga ny Jesosy niainga avy amin'ny taranaky David satria mitady olona manapasa inoatra ny David izy isehoana ny vo nofo eto tany mba izy tafina sy ho tarafina amen ozy izy David fa maninona angano mpanjaka soa forotra be ohatran'io inona matonga tsy mivoaka ao le Filistina mitrerona be ovelany io matonga ny forotra ao io zao hoe fa inona ny tokony ho azoko raha resy io Filistina io zany hoe zany tonga dia mametraka hoe tsy problème tokony ampifototra zao fotsiny apetao ny dilina fa zato ivonina tsy fitoana ny fandresena Andriamanitra zany tsy mijery ny avo sy mitsinganan'ny olona fa Andriamanitra mijery ny fon'ny olona David ozy izy olona araka mifoko zany mahatonga ny sadraka sy masaka motsy ny fiantsona azy ny teny hébreu dikany hoe masaka zany saka alleluja zay mahatonga gasy mitenanao masaka anakay boka mazangay anao masaka anakay dikan'izay anao iatsika hoe masaka anakay anao alleluja Andriamanitra mitady fo samsety inona zavatra mitrano ohatrany hoe mahita ny David zany manatrika ny Goliath dia voahita ny Goliath David satria hitany hoe softa be nefa bandy kely korotany lery ozy izy fa enity fa kaza alika tonga dia napidina ny rano alika rehefa tezitra moko dia misy odrano tenany fa kaza alika olona ohatrany io mananana David zao dia zao ny zavatra nampone le fanahy mifakahita le midemona dia voly mitady zavatra goavana mboana ny Andriamanitra n'Israely tady olona mavomavo sy kely ho ampiasaina sarakabas io tsy fitsaran'olombelona io hoe re mety tsy mety fa io Andriamanitra miasa toy Andriamanitra David omba ny tanako olona araka ny fo hitanareo tsy misy olona raha tsy saina matoky olona zany zay no mahatonga ny Jodasy vonjena Jesosy izy ka tonga le menaka lafo-vidy rehefa fana tokony amena manty izy sady mikajy nefa tsy olona le fomba fijery sy le raisonnement zany tonga dia hitanao hoe maloto eritseritra raha tsy fisainana Jesosy pura be izy ny ao anatin'ny sainy sy mifony izy tsy mankalaza olona zany ititinareo hoe tsy fatany dolo ny fahalinen'ny mpianany rehetrarehetra fa jerinareo na indre mandeha izy mbola tsy mitanisa ny fahalinen'ny ray tampo vita ny lanonana manamatonga toy tsy natao rivotsanganany tamaty tsy hoe rehefa nena tamin'ny Tomasy izy ary ahoana indray le resaka zany zareo tao an-trano ary vonseho Jesosy dia tena hoe fedanina ho anareo ary resaka isika tena mialy ny tena tsy laitaky le mpeteranandahy mafitaky ny baina ataotra tsisy an'izany
madiompo tovontany madiompo tsy tasy tsisy resaka izy rehefa maty allo tsisy resaka mijaona tsisy nenena tsisy resaka fa ohatrany hoe tonga indray fiadanako anareo tena ohatra tsara mendrika tanteraka zany ny antony tokony hiderantsika azy zany ny antony tokony hiderantsika azy Jesosy amiko tsy mpampianatra izy fa Jesosy amiko mpitarika izy fa izy mohatra tsara indrindra ny mpampianatra mantsy tsy voatery hampiatra ho fiainana izay zavatra ampianarana ohatra raha mampianatra ho klasy de seconde ohatra mpampianatra anankiray dia mampiampita ny fahalalana ny mpianatra fotsiny izy fa tsy hoe amin'ny alina ray manontolo izy dia mampiatra ny calcul tsy ny vita iny dia mirosoresona manaraka anaizy fa mipitarika hatrotro zany mipitarika izy mihitsy ny modely ohatrany hoe mipitarika dia misy zavatra mbola mety ataony izay tarihina fa tsy azo mipitarika atao ohatra rehefa au volant ny mpamily anankiray dia zao mahazo matory remoka be ny olona hoentiny fa tonga any amin'ny destin any amin'ny anjara voatety any amin'ny destination finale raha toka tsy matory ny chauffeur fa zao raha miritra daholo ny ray fiara tsisy matory fa sendra natory tampoka ny chauffeur dia tadio tsisy ninenina azo atao koatra ny miany ny fotonany alors toatr'izay misy mampitarika tsara an' Jesosy ny fanoharana mendrika rehetra dia nomeny tamin'ny fotoanany ary io ohatra tsara nomeny io hoderako azy mety miezaka mba anana n'le fitsarana sy le fiadanana ifaky tsy hoe anana n'lezy fa ifakahita amin'izy izy efa nomeny fiadanako efa nomeko anareo izy io zany hoe tsy tambavaka tompo aokanjaka atao tokony fiadananao zao fotsiny ataovy le izy mizavatra tsy mila metona mabavaka fa raisina fotsiny tompo efa atao anatiko fiadananao zao tonga dia mitady ianao le fahamarina mpitsaharanao amin'ny teny manoloana n'le fiadanana efa voarainao avy aminy dia manana zavatra hoe mahavany indroa zay nanao esen'izay dia efa manomboka azokazoko amin'izay ny fomba fanaovana azy allo le mikropaka zany mampikarapoka fa le tony ho mpandraisana misy fahasoavana mipololotra ary manoloana zavatra tsy takatry ny saina tsy fanao misy ny be fihetsiketsehana fa zao tony tsara aloha satria zara fiadanana ianao fa ny zavatra nahavariana avy no teny fotsiny hoe tony aloha fa miahoa fa raha sitrapon'Andriamanitra zany dia tonga dia raha matonda eniko mitsy softy izy dia pasy tsara ny afera mety ny tatany amen na satsy amen za teteny aminao androany problème tsika hatramin'izay sady mandeha anao sady matahotra n'le olana sitrany mba hivaly olana fiderana ny fontahotra eto za mitsakitsy aminao raha vo mitsakitsany eo anao dia afaka le olana no le olana no tonga no mitsakitsa tsisy Andriamanitra hitanao amin'izay hoe any zay le olana any zay teneno akaikinao hitako ny lala tsara ka izy orako azoko ny famonjenaka tanako tanareo problème nisy taontsika rehefa maka révélation taloha dia miaiky avy amin'ny zava-misy zao manika tototika amin'izay dia tonga tatrina ny olana valasa atao iny izy valasa iny raha ina izy namaka izy namaka izy nisy olona misy olona jovavolombelona tamin'ny lakamisy aty ve ranabavy atsakany tanao raha ao aloha ranabavy tonga ato ve ranabavy fary satria nitsakana hoe ery amin'ny sisindry tahin'Andriamanitra tomboky ndaisiko izy tany an-trano dia taoriny fandraisana zao vavolombelona nety misitrano tompo tao amin'ny aretina anankiray izy dia taoriny fanasitranana io dia nomen'Andriamanitra vision izy avy any amboneny vao manomboka ho ny fotoana tamin'ny zoma heriny dia feno dia volo mandehdehibe eto amin'ity toerana ity zany feno dia volo mandehandeha tena mandeha ho ny fiderana sy ny rehetra fa le dia volo zany tena tsy ovako loha mitokaka daholo le mele dia volo dia ho zay mangorisina be tokony fa ahoana fa nafinaritra ozy izy vao nipotro ozy izy paster avy any
dia misy fahazavana ngeza be. Alleluia. Dia nisy an'izany anankiroa ngeza lava be tatoriana anankiroa, lava be anankiroa. Dia vao mipetraka ondreo dia tonga dia tsisy hita daholo fa lasa nitsokotratritra daholo, tsisy hita. Atsakatsona tanan'izay mandeha. Enoa ianao mety présent miaraka amin'ny masonao anankiroa ranofo, tsisy ninona hitanao, fa misy olona mpahitan'Andriamanitra fahitana ara-panahy mahita zavatra mihoatra noho ianao. Allô, nitiako lazaina dia sotry sika zany tsy natao ambony problème hoe ao anatin'izy rehefa misabekibeky ianao dia tonga dia hitanao fa afaka problème fa zao fotsiny maneho ny fifalianao amin'ny fahafenona. Rehefa misabekibeky ianao dia mahita fa efa lasa ny olana tokoa, raha vao zay fonanao dia zay nitranga aminao. Amen. Fa aza mijery iny izy nidininy, iny izy nidininy, velao izy hidinany fa zatarana iny izy nidininy. Mibanjiny ianao any Jesosy fotsiny. Ianao tsy natao hibanjina n'iny, atao voatrany tsy misy. Ignoré izy izy ny anglisy, ny frantsay. Atao voatrany hoe tsy eo akoho le izy. Tena atao voatrany tsy misy le izy. Ianao zany zao raha ohatra ka tena hoe mime tsisy bafy leo dia mandeha anao ka mandeha tena hoe ao anatina fatony iny possible mitroka any ambadiky tsy tanetsony koa ianao nefa rana. Izy ty mantsy efa resaka mandroso maka any mifagagana maka mifagagana. Amen. Efa mibanjina n'Andriamanitra ianao tsy mahita afa-tsy ny présenceny. Wow, za miaraka amiraika, za manana ny heriny. Izy efa niteny omba mandrakarivo na izy reza lieko eo izy amin'ny voalohany mety mampimeza ny teny zany, mety tsy azonao zany teny zany, arakaraky ny androsonao dia manomboka ame ho azonao amin'izay izy. Horenao le izy eny an-dalana satria ho amarinina amin'ny teny ianao, ho amarinina amin'ilay teny ianao. Alleluia, alleluia. Ka lohanao miderazy ary aza mahita ninninina fa tsy izy. Fandroany hitsangana izy, ampangina vava fahavalo izy, ary hijoro izy anakana ro zavatra rehetra zay tia ny fahavalo ampikorotanana ny sainao sy ny fonao. Hitako Andriamanitra mioadetrenao io androany. Hitako izy amin'ny fiainatokantranonao, hitako izy amin'ny fiainam-pananao indrindrindrindra, hitako izy amin'ny ara-bolanao, hitako izy miasa amin'ny zavatra rehetra mombanao. Ka miderazy ny fiainanao. Amen. Ny andavanandronao asy fiderana foana, ary fa taro tsara ny antony fideranao satria tianao le hery iorina tsara n'izay. Iasa mahery amin'ny fiainanao mantsy izy androany zao. Ka loany derao izy, asan-drato izy. Fa ny zavatra izy androany hiara hiasa aso daholo ny zavatra rehetra mba mitanjona iseho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Halleluia. Raha isy lahatra amin'izany teny zany ianao dia tiako tea-tanana mafy mampanjaka ny mpanjaka sy tsangana ny toerana kisona dia hovainy amin'anitra ny tanao mbotsika isotran'Andriamanitra fotsika rehetra. Sotranao zay ny amin'ny teny, sotranao zay ny amin'ny fombana.